Salam doltsika rehetrarehetra tena anatolona ity vidéo ity a karaha zany tsika zany sao confinement zany tsika dia manomboka zany fitsitsina vola zany tonga dia tsorona aminareo a hoe ina zany ny laoka satria zay maro hatrano be a tsy haiko hoe fomba fanavahana rehefa za tambola kely zay mpamofo sakay daholo Kaya sakay misy any. hoany varindrira ina ambany Nakalovina ty a mofo sakay ty a poireau di mofo anandrano. mofo anana fa ity tena mofo sakay ty tena tsy manodimy lahy dia anao challenge zay a tsy tia nohanay fa ity mofo sakay ty de toute façon amizay fanareo fomba fikarakarana anazy aloha ty mampifebera ohatra tonga dia ampisehoanay anareo eto fotsiny dia nareo tsy afaka manao ny tokantrano any dia ampisehoanay anareo ohatra ahoana mikarakaranay an'ireto karazana mofo anamareto a dia efa avetsika mifankahety eto amin'ny challenge hinananay an'le mofo sakay Tevina ny voantsika anazy aloha dia anaontsika an'le mofo poireau a dia zavatra ilaintsika dia mily isika aloha an'ity lafarinina bon appétit lafarinina afaka ampiasana amin'ny karazany zavatra rehetra toy ny mofomofo kely ohatra ty androany ity Ina moa resaka voalona anana sara. Vetiny rehetrarehetra aloha dia farany mihitsy ny ranony. arak'izay dia narotsaka raha misy avokoa zany aloha ny vetiny rehetrarehetra dia natomboka tamin'ny dipoavatra ny levure chimique a ny levure rehefa manao mofo dia zatao be loatra fa manjary mitroka menaka be dia ny sira arotsaka ihany koa Sy ny vetin'ilay manontolo aloha dia farany mihitsy ny ranony. Allo tia aveo rano fotsiny. aty hevitra be mihitsy moa zany ny tato amin'ilay hoe izy narotsaka voalohany ranony sa ny vetiny a dia zay vao arotsaka le poireau efa voatetika atao vitetika somary salatsala fa mahatsiravina be mijery an'le tetika le mangota be reny nanareo hinana anazy ary somary hosahirana ihany ty moa zany tsy misy dosagena professionnel fa io am'izay nareo mahita hoe tokony ampiana kely lafarinina tokony anampiana kely ihany koa ny rano azahoanareo an'le paty a azo endasina iny le teo zany izy mibaziny a fa rehefa mandeha am'izay mandeha dia afaka mampiasa delilana fomba fikarakarana somary mba manaranara kely ianareo dia afaka asinina n'ity sauce huître bon appétit ity ohatra zao anankiray a izy manatsaratsara tsira izay nahandrodroanareo na mofo anana ary anisan'ny resaka be nandalo teo ty fampaniko ty anandrano ave fanaovana Andrano dia poireau dia tongolo zay ihany ny ihany. zay ve mofo Karazana tanaty sarina sarina maro. Maîtriser carotte dia mofo légume ireny na raha zay. tenenanay anaty commentaire hoe anandrano ihany ve nareo fanaovanareo mofo anana sa mety misy anana hafa ihany koa dia ty anankiray ty koa zao nandeha freestyle dia nasiana tongolo niaraka tamin'ny mofo anandrano dia hiditra amin'ilay tena kafizintsika amin'izay ilay mofo pamosavy ohatra n'ilay teo ihany alaina aloha lafarinina dia asiana an'ireo fangarony sirany dipoavatra dia ny levure iny formule anankiray iny aloha tsy mio dia ny rano mazava ho azy hitambaran'ilay izy iny kosa angambany tsy dia mila explication be dia mazava ho azy ny estetika atao somary mitovitovy ihany dia ny maintsomaintso nampiasaintsika teto dia ny tongolo maintso a nampiarahana tamin'ireto voatabia sy tongolo ireto manamana moa zany raha misy satria somary nanandramana ihany le tamin'ny voalohany teo dia tsapa hoe natsiro dia nampiana an'ity sauce huître bon appétit ihany koa ny mofo sakay be atsika drararara am'dete am'izay zakoza aloha tena ramoseo tsy alefa daholo reo sakay rehetrarehetra io zao sakay ena 2 dia ny tsasaka le sakay no ampidirina tao anatin'le mofo afanaina am'izay menaka complet be mihitsy fitaovana satria ny zareo amin'ny bon appétit ihany koa manana an'ity menaka ity a tsy atao mamay be le menaka alohany androtsahana anazy fa manjary maina ivelany dia tsy masaka tsara ny paty ao anaty satria somary itombotombo ihany izy ty amin'le levure nataontsika niaraka taminy ile mofo anandrano zao tia nanomboana ny endasina ity a evoka vita mihitsy kosa aloha le manendy an'le sakay fa tena natoeteraky ny efitrano le izy a na anaiky maso be mihitsy ohatratra zay ny fikarakarana ireto karazana mofo anankitelo reto a tara am'izay ary antso namantsika hiaraka anandrana n'izany atao hoe mofo sakay izany tena masika tokoa ve a da hoe raha antsika mahita eto Araka fanarana. Ai, safady ary. reto zay ny raha itrano Raha roa teny efa raha dia mbola tsy hoe ihany. mbola tsy ary mamanay dia mbola tsy hoe Sir, sama karema. Dia ilay kelikely zany ajesa. tombo kamarihany fa manina andaky safity oe ty e zao hoe mahazo mitedraty fa tsy pipinto io rehefa Tsy maintsy lany a. Yana amin'ilay faritra menamena tena dangereux be. Azo tsy mitsangana? Kakao ty raha tsy fangaro be le izy tamin'ilay nanao azy tao. Fa sûr nareo fa le mofo sakay ty fa ohatran'izany tsy maheno masika e. Fa le sakay ty zany tsy miparitaka koa dia. Misy kôry teo zany a mazava ho azy zany fa ny mahay sakay daholo ny ankizy lahy fa ny ankizy vavy ary nazakazaka kokoa an'ilay izy. Dia misy manantena fa hanandrana reny ianareo a indrindra le mofo sakay andramo fa tena
tena marafakana mafatsy fa tsy tena masika akory le izy zareo maheno masika ianao fa hitanareo ohatra ny hoe zavatra be poivre be reny fotsiny fa vao maika manatsara tsiro anazy ary tsy manodinina rehefa za tena mieritreritra mampatahotra be mibanjo zany tena tsy mazaka le izy tsy maninona le izy raha atao laoka ary any an-trano dia andramo ihany koa le mofo poireau dia andramo ihany koa le mofo anandrano teneno anay atao anaty commentaire hoe izy amin'ireny tena anisan'ny tena tianareo rehefa nanandro nareo tany an-trano misaotra ny bon appétit namatsy anay aty lafarina menaka dia le sauce huître iny sy manantena fa mbola eo foana nareo mandritra ty confinement ty satria mbola ho lavalava mbola 5 andro tsika hiaraka eto foana 2 andro eo tambatsinainy nareo tsy haiko hoe firy rovino ty vidéo ty no voaka anay izy be manaraka anay hello